Miaraba tompoko la finaritra tompoko vavy falitafona aminao andray amin'izao takariva izao Maurice Tiavonana sy Pierre Older fandarana faharoa amin'ny aokazava télé manasatsika rehetra hatramin'ny manasatsinao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany namana Pierre Older falmirabatsika rehetra tokoa namana Maurice Tiavonana amin'ity fandarana aokazava atao amin'ny fahitalavitra na télévision ity zay ezahantsika itoy isaky ny alahady ariva toy izao afahana mamakafaka ny toedra raha eto amin'ny firenena sy afahantsika menakavy mandinika mba manana ny eritreretintsika koa manoloana an'izany fiainam-pirenena zany namana Maurice Tiavonana. Ny ady hevitra roa no entintsika amin'ity alahady ity namana Pierre Older. Ny ady hevitra voalohany dia resahantsika amin'izay ady hevitra misy amin'izao fotoana izao manoloana ny tsy fahombiazan'ny fitondram-panjakana ankehitriny mizara roa tanteraka ny hevitra eo raha izay mieritreritra fa tokony ho avela anoho ny asan'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina eo kosa ireo izay mieritreritra fa tokony hisy ny élection anticipée na misy mihitsiny izay mety ho fampiatoana azy amin'ny asany na eny amin'ny anteny meram-pirenena izany. Ny zava-misy tokoa mantsy namana Pierre Older dia mahatsapa ny rehetra tena mahatsapa tsisy ady hevitra zany fa tena miraikitra ao anatiny tsy fahombiazana ny mpitondra ankehitriny tsy misy intsony zany zay eritreritra hoe mety hivoatra mihatsara ny raha satria roa taona mahery zay dia niodikodina teo amin'ny filalaova-tseza ny fitondrana niodikodina teo amin'ny mikimaky politika mikimaky financier ary ireo zay nieritreretina hoe anampy ny filohan'ny repoblika amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana dia milomano ao anaty bizina milomano ao anatina afera zay nandrafitra ny tapany faharoa voalohany tamin'ny fitondrana Andriamatoa Rajaonarimampianina. Tsy mahagaga namana Pierre Older raha ohatra mieritreritra ny rehetra ny aingany feo tatsy teroa miresaka ny mpanao politika miresaka ny olotsotra hoe inona no atao amin'ity fanjakana tsy mahomby ity namana Pierre Older. Le fanjakana misy ankehitriny namana Maurice Tiavonana hatrany amboalohany tsy tena nanana ny vahoaka malagasy hoe fanantenana be makaiza no ny antony efa nazavaintsika ihany hoe tsy nisy nalala ny filohan'ny repoblika ankehitriny ny vahoaka malagasy fa noho izy kandida natolotra Andriamatoa Andry Rajoelina ny sinamapara dia nifidina fotsiny izy dia zay nefa na izany aza dia zay firohotry ny vahoaka malagasy ny fidy azy zay vahoaka malagasy maro anisa dia nametraka ihany na tiana na tsy tiana reo olona ny roatra ireo nametraka fanantenana kely fanantenana ihany angany maromarina koa hoe raha hiaraka Andriamatoa Rajaonarimampianina raha irohatra hiaraka amin'ny mpitolona rehetra hiaraka amin'izay nanoana azy hiaraka amin'izay nampiakatra azy ary indrindra hiaraka amin'ireo vahoaka rehetra ny fidy azy dia mety havita zavatra sy fanatsarana ary fanovana eto amin'ity fireneny ity ihany na ahoana ninona tsy fahafantaran'ny olona azy teo amin'ny zay hatramin'izay ny roa taona zay nitranga nefa araky ny efa voaporofo ankehitriny dikan'izany dia tsotra na nanantena ihany ny olona saingy le fahadisom-panantenana nisy ankehitriny tsy avy any amin'ny vahoaka tsy avy any amin'izay napakatra azy fa avy any amin'izay nataony ny fitondrana nataony ny filohan'ny repoblika ankehitriny ary ny zavatra niseho tao anatin'ny roa taona dia nahakivy ary mahakivy tanteraka ny rehetra ankehitriny ka mahatonga ny amin'izao fotoana izao tsy misy manantena ninina intsony efa nazavaintsika teto tamin'ny fotoanandre mandeha hoe ny zavatra zay ny ozonany ny anianany fa ho tanterahany homeny lanjany dia voaporofy tao anatin'ny roa taona fa tsy vitan'izay hoe tsy tanterany afany hoe niezaka izy fa tsy tanteraka le zavatra fa tsy nivadika todohana tanteraka n'le zavatra ny anianany akory tsy niezaka natanteraka ny vokany dia zao tsy misy tsony na ny marimarina kokoa zara fa misy ngamba raha misy dia misy zay olona mahita tombontsoa miaraka amin'ny any sisy no mbola mahita fa aleo izy ijanony eo fa ny rehetra dia efa mahita hoe tsy misy antenaina intsony zay tsy misy antenaina izay nefa tsy aviaiza fa noho ny fihetsiky ny fitondrana tarihan'ny filohan'ny repoblika ankehitriny namana Maurice Tiavonana zay no mahatonga ny vahoaka namana Pierre Older zay no mahatonga le ady hevitra
mikasika ny hoe inona ary no atao ndresaka titsika ho atao amin'ny pijery amin'ity ariva ity namana Pierre Older dia izay ady hevitra mikasika ny hoe fiezahany fitondrana anapotika zay zavatra rehetrarehetra hoe eritreretindry zareo hoe mety hanongana azy zay matsisa no ataony fanjakana antsika io amin'izao fotoana zao mamono afo tsy misy ataony afa-tsy ny mamono afo satria matahotra zareo ny amin'ny hoe so de tonga any amin'ny fanonganam-panjakana fa manina moa le fanjakana no mieritreritra an'izay hoe fanonganam-panjakana izay de rarana voana rahantsika farany teo ny hoe olona anatitra voninkazo de nitroahana bomba lacrymogène satria famonoana afo sisa no eritreretin'ny fanjakana hitazonana ny sezany ka ny ady hevitra zany namana Pierre Older miseho de ny hoe zay ny titsika resahana kely amin'ity ariva ity de ny hoe fa iza moa ny te hilatsaka an-dalambe ny vahoaka ve ny te hilatsaka an-dalambe sa ny mpitondra fanjakana no mitarika ny vahoaka idina an-dalambe ny valiny zay fanontaniana zay no mamaly ny ady hevitra rehetra amin'izao fotoana izao satria mazava ho azy ireo zay eo amin'ny fitondrana ireo zay te hitady seza ireo zay mieritreritra fa avelo aloha eo Andriamatoa Rajonary Mampiana satria mahita tompontsoa amin'izay reny zany de manao zay fomba rehetrarehetra hoe alao arahana ny 2018 alao arahana ny constitution fa ny zavatra ty tsika ambara de tsotra tsy sitrapon'ny vahoaka ny idina an-dalambe fa matony vahoaka midina an-dalambe voalohany ny ataony mpitondra fanjakana no mahatonga azy idina an-dalambe ndeo arahantsika namana Pierre Older ny zavatra niseho teny am-popo zay nampiseho an'izay zavatra azavaitsika zay de ho resahantsika mikasika azy avy eo ety andohan'ny mandro seza no mitokona tsy nety nietsika ary nibahana ny lalana ireo mpitatitra eny am-bopo androany tapaka ny lalana niezaka nihiditra ihany ny mpitandron'ny filaminana saingy voabahana ary noho ny aratsy ny lalana dia sahirana ny fiara tsy matao-dalana no entin'izy ireo vo afaka teny an-toerana antony ny fitokonana sy nietsika ny tanterahan'ireo mponina niaraka tamin'ireo mpitatitra ny fahasimban'ny lalana sora bavety ary fa nihokevitra no nataon'izy ireo manoloana izany raha ny fanazavan'ireo mpitatitra dia fanontaonany maro no efa nampanantenana azy ireo ny anamboarana ity lalana ity saingy hatramin'izao dia tsy hita ny asa mivaingana ny olona ambassadeur mipetraka aty amin'ny tanàna Andohamansesa général Dolin va nandeha taty zao misy lehibe ny olona mbola tsy vita ihany lalana nampanantena ny ministre de travaux tonga tena toerana noho izany ny tompona ndraikitra teo anivon'ny ministera ka teo no nosiny ny fampiresahana taorian'ny toky azon'ireo mponina sy ny mpitatitra vo ny lamina ny teny an-toerana ary nisokatra ny lalana toky izay mbola andrasan'ireo mpitatitra sy mponina ho vita aingana ity lalana ety amintsika ity tsy maintsy amboarina manomboka ny fanamboarana afaka ny 2 andro farafatarana eo amin'ny lahady fa rehefa tsy tonga ero zareo tsika indray mahafantatra ny ataontsika manomboka latsinainy izany tonga dia mazava be zay olony dehibe ny fampiresaka teo ary ny teneny zareo dia va media rehetrarehetra zay zavatra zay raha ny hita teny an-toerana dia maro ireo tompona ndraikitra ambony mipetraka amin'iny toerana iny ary noho ny fatapahany lalana dia mety nisy tamin'izy ireo no tsy afaka ny azo ny toeram-piasana iza no napidina ny mponina teny an-dalambe namana Pierre Older nisy mpanao politika ave napidina ny mponina teny am-popo teny an-dalambe nisy nanakarama ave reo mponina teo am-popo idina teo amin'ny dalambe ny valy fanontaniana hoe iza no napidina ny mponina teny an-dalambe dia ny tsy fahombiazany ny tompona andraikitra tamin'ny lalana zany hoe io vahoaka io zany rehefa misy zavatra nampanantenanao azy mazava namana Pierre Older ny tenin'le rangahy teo nampanantena anatry ny ela ozy ny fanamboaran'io lalana io
fa tsy vita le izy inona ny vokany voatery midina an-dalambe le vahoaka ary izay ny tiatsika alaina sary faobe namana piaraolderana amin'ny fiainana andavanandro hoe diso hevitra ireo zay mieritreritra fa zany fidinana an-dalambe zany de voalohany tsy ilaina ary faharoa de fanonganam-panjakana fa ny fidinana an-dalambe namana piaraoldera de mazava ho azy mandeha ho azy ary miainga amin'ny tsy fahombiazany mpitondra raha mbola tsy mahomby ny mpitondra raha mbola tsy mahay mitantana ny mpitondra raha mbola manao be aposy ny mpitondra tsy maintsy midina an-dalambe ny vahoaka namana piaraoldera vo tamin'ny manaraka fahitalavitra tsika namana morisavonina fa hitalavitra ny ivelany dia tato anatin'ny herinandro saika isan'andro raha tsy teny fotsiny any France tsika hoe fidiran'ny mpianatra an-dalambe fidinan'ny tanora an-dalambe fidinan'ny mpiasa an-dalambe zany hoe isaky ny misy zavatra manahirakirana ny vahoaka de midina an-dalambe reny vahoaka reny hoe orim-pitondra ty tsy vitanareo orim-pitondra ty nampanantenainareo orim-pitondra ty tsy mety aminay zay midina an-dalambe zay dikan'zany raha ohatra zany vitan'le mpitondra le zavatra atao tsisy olona kentrina kaidina an-dalambe amin'ny tsisy dike raha vitan'ny mpitondra le zavatra nampanantenainy tsisy olona dala fa natoro any an-trano ny olona fa mahita atao any an-tranony dolo ny olona rehetrarehetra fa matoa zany le olona nidina an-dalambe de lenao mpitondra zany tsy nahavita ny zavatra tokony ataonao indrindrindrindra tsy nahavita ny zavatra nampanantenainao raha midina an-dalambe ny olona zany de azagaga fa ny tompona andraikitra ny tsy nanatanterahana ny zavatra nampanantenaina vahoaka ny tompona andraikitra nisy olona ve teny ambopony heritreritra hoe ndao tsika reto samy tsisy ataony am'izay ataony lozy ny asanareo lozy ny raha fa zao andao tsika hitangorony ery amin'ny arabe ery ditabataba eny tsisy anao an'izany raha ohatra le lalana namboarina araka le nampanantenaina azy ary dikan'izany namana morisavonana eo ny pozina eto amin'ity fireneny ity amin'izao fotoana itenenantsika zao rehefa mitaraina ny olona ny mpitondra ihany no mamorona mampifangaro zavatra ny fitarainana dia ampifangarona amin'ny atao hoe fanonganam-panjakana rehefa misy mimenimeny anongana io zay rehefa misy mitaky hoe enao ry mpitondra fanjakana nampanantenan'izao ka taterao io anongam-panjakana le rangaty raha misy mitabataba hoe afa maniny ty lalany ty ndao idiny eny amin'ny lalana ty ny lalana tokony amboarina ratsy de ratsy io amboarina fa rehefa manao an'izay ianao anao coup d'état zany ny dika zay ny dika ampifangarony le mpitondra fanjakana ary ny mahavarina aza namana morisavonana le mpitondra fanjakana mampifangaro koa hoe rehefa ao avy izy mpitondra fanjakana ka hoe eo ary fa ikarakary zay de afangaron'izy mpitondra hoe zay manao asy io manatanteraka de ny ao an-tsay manao propagandy ary zay ny mampalahelo namana morisavonana amin'ity raharaha ty ampifangarona daholy ny mandrehitra ny afo izy mpitondra fanjakana fa ampifangarony amin'le vahoaka sahirana zay izy mandrehitra afo zay mamono afo nataony raharaha fa izao ny nandrehitra ny afo nonona io ane ka izy mpitondra fanjakana ihany namana morisavonana